Uno madame taizana lalana maître feno tamin'ny namana mpiaramonina mitsabo nakaty dia izy nanorana nakaty hoe misy maître feno izy mitsabo fa izy mahasitrana anao fa manatona anazy na hoentiko any dia izy mitondra nanakaty dia manao fosa mikasika ny aretinao natongavanao teto efa nitsabona tany akafa izy aretinao zay eny tompoko efa nisy olona nitsabo ankoatra ny maître feno monsieur zay izy nazy koa zany tao avy amin'Andriamanitra fa zany hoe tsy mitovy le fomba fitsaboana dia miassuré ihany izy hoe voatsabo anefa efa hoe ho sitrana dia ny olona tao an-trano zany tsy natoky hoe ihany satria mbola ohatran'ny hoe nidelira foana dia izany nampahatonga ana hoe nanantona taty maître feno dia izy nanasitrana ana. Afaka fantarina ve hoe inona ilay aretina nahazo anao tamin'izay? Aretina nahazo anazy zany ohatran'ny hoe asa midevoly ohatran'ny hoe nisy devoly tafiditra ohatran'ny hoe resaka etraketraka le fiainana zanak'olombelona zany izy ohatran'ny hoe fankalana zany ny tomboan'ilay izy tamin'ny fiainana efa fahatanjana tany aloha tany ilay izy dia efa mitaona hoe andeha hanambady dia ohatran'ny hoe lasa halan'ny olona zany ohatran'ny hoe misy olona te hisopatra te higiavy tsy ho tonga amin'ny anjara koa zany fa tindry zareo mba hoe ohatra hoe fatana tsy haiko izay tiany atao nefa za tsy maty. Nahoana fiseho an'ilay aretina rehefa tonga taminao? Ohatran'ny hoe resaka tamin'ny fanahy zany ohatran'ny hoe saraka zany ny vatako maha-olombelona sy ny fanahiko dia fanahy foana no tena niresaka tamiko dia niteniteny foana be le fiainana le efa any amin'ny fahafatesana any mihitsy tany saiko teo sy izay namako rehetrarehetra ohatr'izany fotsiny nitrangana izy teo aminahy tamin'ny zanarary. Hafiriana ny sehoana izay firesahana tamin'ny fanahy zay? Herinandro manindritra teo amin'ny 7 jours teo narary delira ohatr'izay. Ny aretinao tamin'ny fomba ahoana ny atambohany sa ve tonga dia hoe nitomboka tamin'ny hoe ianao nidelira sa hoe nandeha tsikelikely ilay izy? Ny tomboan'ilay izy nandeha nivavaka tany am-piangonana lahady dia namonjiko amin'io voalohany dia teo amin'ilay zale mihira sy manao ny fombafomba fivavahana katolika dia mandeha amin'ny tsy tokony izy fotsiny zavatra ataoko ohatran'ny hoe miteniteny foana zany tsy hoe miteniteny foana ahoana moa zany fa manona hoe dada neny tiana ohatran'izany ny tomboan'ilay izy any amin'ny resaka tononkira zany vadika be ohatr'izay ilay izy. Dia rehefa narary ianao avy noentina tany amin'olona dia nafantatra ny monsieur feno dia nahafaty amin'ny monsieur feno dia hafiriana indray nitsabony anao? Nitsabony anahy indray mandeha nakaty dia izao indray vao miverina 12 jours zany ny période niverenako taty izao tapona feno 12 jours dia izao miverina taty izao. Dia manahoana ny fatsapanao amin'ny tenanao zao amin'izao? Efa maivamaivana sitrana tanteraka misaotra an'Andriamanitra fa Andriamanitra koa zany tena nanampy satria ilaina mivavaka na eo arany hoe efa hoe ao aminazy le fahaizana mitsabo olona dia nefany teo koa Andriamanitra nanampy. Dia manahoana indray mikasika an'ilay vola efa lany nandritran'izay nikarakarana tany akafa izay? Ny vola ohatrany tsy dia hoe nandany firy zany ny vola fa atao hoe amin'ny antonony ihany zany. Ia, tonga eto amin'ny toerana izay nahitana valisoa tamin'ny fitsaboana ny vady andefimandroko aho sy ny vadiko ankehitriny ary dia faly miarahaba ny vahoaka rehetra sy fampivotsy izay rehetra namana sy tapaka ka efa nitonga ny tsabo ny tena sy ny tady ny arevasoavana teto amin'ny maître feno ny vady izay hitanay fa nahitana tombosoa feno tanteraka toy satria tamin'ny aly ny faharoan'ny volana janvier tokoa mantsy no nanomboka tsy natory intsony ny vadiko mandramaraina izay menakavy dia sahoritaka mandramaraina no ny toetraretina izay tsy fantatra fa dia ohatrany hoe vokatry ny etraketraka ny fiainana sy ny fiarahamonina ve fa ankehitriny kosa nefa dia lasa zay tsy maintsy nanatona etiindray hoe na nisaotra nangataka ny arepasoavana bebe kokoa no izay efa natolotra izy roa reo teo amin'ny fitsaboana ka dia nijoro vavombelona ho amin'izany fikasana zany zahay ka dia aleo apetrako amin'ny rondo izay andefimandroko raha teo ny fitantarana ny ankapobeny natongavany hoe inona ny fototra retina. Ia, dia faly miarabantsika rehetra koa dia zay zany ny antony nandehananay tety dia noho ny tsy fahasalamana dia rehefa tonga tety zay dia voan'nyraisin zareo fotsiny dia efa nahita fiovana lehibe ary natoro zareo tsara mihitsy hoe mivavaka tsara rehefa mampiasa ny fanafody rehetra dia mamaky baiboly
rehefa natsiaro-toena tsara dia nanokatra ny teny soratra masina dia izay mihitsy no hitako tao satria ny vatako zany a ny tapako ambany dia efa tena maty tanteraka no velona indray dia izay no voasokatra tao a tsy mifidy andalan'ny teny soratra masina fa izay no tonga dia voasokatra tao hoe mandehana ny verena ianao any amin'ny tranonao sy ny ankonanao dia lazao ny fahasoavana hitanao tamin'i Jesosy. Dia izay no mijoroana efa volombelona eto no tena nahitana fahasoavana tokoa taty ary tena narahana ny vavaka natorony zareo mihitsy hoe mivavaka amin'Andriamanitra lehibe fa fitaovana ihany zareo no nirahan'Andriamanitra natanteraka ny asa ety an-tany. Ny fanafody nampiasaina moa zany ny voatonga tety izay dia nevoana dia nampandrona ary vetivety ihany no vita mihitsy izay dia efa afaka mijoro tanteraka mihitsy dia namendry zareo poudre miracle ihany koa izay nampiasaina dia niraisiny an-tanana ny fitsaboana rehetra. Ny vola loa sy ny sarana zany tsy miresaka mihitsy zareo fa tena hoe famonjena aina sy fanomezam-pahasoavana tokoa avy amin'Andriamanitra no ataony zareo fa dia tsy niresaka sarany mihitsy fa dia vonjy aina tanteraka ny natao tety. Amin'ny ankapobeny aloha zany a dia tamin'izay tonga tety dia madame Sitraka moa zany zay vadiny maître feno no nandray anay ary dia tsapany tamin'izany fa mila famonjena aingana tokoa dia vao nahita anay izy na dia vahoaka be ara teo an-tokotany tao amin'izany eo am-piandrasana dia niraisiny aloha zahay salamindrely any amin'ny hôpitaly hoe misy urgence reny ary dia nahatsiaro finaritra satria vao avy nandro fotsiny izy dia efa afaka mipetraka teo ambony seza niandro zay fikarakarana rehetra nataony zareo. Ny eo amin'ny lafiny arabola moa zany dia dia tsy nasiana resaka tsony fa dia nefa voalaza ny rondro teo zay ny mikasika an'iny fa dia nahatsiaro hoe finaritra sambatra rehefa salama dia izay niverenana makadio mba aneosorana no sady ity ijoro vavolombelona koa eo amin'ny fomba fifandraisana amin'ny ankapobeny dia mahafinaritra satria olona tsotra malefaka zany menao aty ohatrany hoe autrement zany ianao rehefa tonga amin'resaka amin'izareo e. Raha ny fomba mampanao mahamalagasy ny zarena satria fahagola-tany dia mbola tsy nisy zany hoe dokotera zany tety ambonin'ny tany teto Madagasikara fa dia ny vakoka mahamalagasy tanteraka no niraisina ary izay indrindra no ananantsika karazana ravikazo be dehibe izay mitondra fanasitranana efa nataon'ireo ramireny taloha ka tsy tsara zany raha ohatra ka hoe ho avela tao anjorombala zany vakoka mahamalagasy zany fa ny tena tsara indrindra dia koloina tazomina nen'ny tena satria adala zay tsy maniraindra ny azy fa tsy ariana kosa nen'ny hafa satria andro ny fandrosoana raha tokoa moa zao ka dia isaorana ny mbola fitazomana izy mivady an'izany vakoka zany mba ahafahana mba mitondra ny tena fiainana zany satria raha ny fanafodin'ny dokotera fotsiny resahana hatramin'izao lapa betsaka ihany ny mikikika sy mikaikaika hoe lafo ny fanafody lafo ny fanafody fa raha tonga ety to resaka tambavy sy vovoka samy hafa reo fotsiny mena dia mitondra fahasalamana ko maninona moa inona mahasamy hafa an'izay hoe mandeha mankany amin'ny dokotera sy ny mankety amin'ireo samy mpitsabo reo ko ka tsara zay dia mampirisika hoe raha mbola azo atao ihany aza rena malagasy atsika raha tsika mahita zao ohatra salamin'ny andro nantenaina reny dia mahatsiarona izy raha dia sambatra mahatsiaro hoe raha sy tety izy dia to olon'olom-paona ihany fa nahazo fahasalamana feno tanteraka ary tao anatin'izy efa ho tsara mihitsy no nahatongavanay tety zany mitondra ny vadiko tety dia nahatsapa koa zay hoe misy ny soa sy ny tsapa zay nitsongaina tety ka dia mirary ary mirary atsika rehetra zay mpanaraka ny TNTV zany indrindra amin'ny fandaharana toytony fa tsara ary tsy zavatra hoe eritreretina hoe fisokina no ety na entina koa hoe amitapitahana olona rehetra fa marobe ny olona rehetra rehefa tonga ety antoerana ianao dia na eo am-piandrasany ao range dia efa mahita valiny resaka marobe amindreo samy mpiandry laharana hoe misy zavatra tsara natao aty ka dia mirary ary mirary atsika mianakavy amin'izay ihany fa engany ka mba ho lavitra ny aretina atsika mianakavy fa amin'ny fotoana mety everina fa misy an'izany ka tsy takatra ny saina ny fitsaboana dia mandaloha fa izy mivady ireo maître feno mivady dia volany andray atsika mandrakariva ary hana sosiny.
zay mety ho tsara rehetra amitsika miaraka ianao tsisy roim-pihavanana na fifandraisana fa tamin'ny gazety no nahitanay zany dia tao anatin'la aretina mihitsy nisy nilaza hoe efa hitanay amin'ny gazety matetika fa andao entina niaingana dia aingana fa any efa misy mijoro vavolombelona hitanay amin'ny télé dia andao entina any fa any no ahitantsika fitsaboana azy dia izay no nahatongavany teto ny afatra zany ho an'ny maître feno mivady dia mahereza fa tena asan'Andriamanitra tokoa ny ataonareo ary ho an'ireo izay olona hoe very vola be any amin'ny fitsaboana samihafa dia tongava ety fa ety zany tena tsisy hoe fitakiana vola be na ohatrany tena vonjy aina nataony zareo fa tsy mitaky vola be na arena be aminao izy tena tsapa tokoa zany fa ari-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy reny fa tsy ny olombelona rehetra koa aloha dia hoe omenan'izany ary zay dia mahatsapa satria na ny amaron'ny olona rehetra zay tonga teto dia nahazo valiny nahafapo avokoa rehefa mifampiresaka zahay samy mitondra marary teto ka dia mirary amin'izy mivady ireo ho ambiny zava-manasatra amin'ny fiarakarana ny mpiara-belona indrindrana fa ny fisaboana zay efa natolotr'Andriamanitra ireo ho azy ireo zany mba ahafahany manala tsara sy mampitombo ny ambaindainy ny toe-pahasalamany mpiara-belona indrindra nyty Madagasikara malalatsika tika dia ho amin'ireo mandrakarivana eny fahazotoana sy ny finiavana te hanatsara sy hanasoa ny mpiara-belona misaotra tokoa